Tokony ho afaka hanao fandidiana famindràna votsy ho ela ny mpitsabo eto Madagasikara. Nankato avy ny filan-kevitry ny ministra omaly alarobia ny fametrahana ny Ivontoerana famindràna voa amin'ny hopitaly manara-penitra Andohatapenaka. Nanazava ny fanavaran'ny filan-kevitry ny ministra fa miteraka fananimbola mihoampampana ny fandefasana olona hitsabo tena ny ivelany momba izay famindràna voa izay satria tsy maintsy mandeha any Inde ireo mila fandidiana. Izay hoy izy no anisany antony hanokafana ity Ivontoerana ity eto Madagasikara. Mba ahafahana mampiodina ity fitoeram-pandidiana kasaina atsangana ity, dia efa mikarakara ny fanafarana ny fitaovana ahafahana manao izay dializy ilaina ny fitondram-panjakana. Efa eo ampamolavolana ihany koa ny volavolan-dalàna mikasika ny famindràna voa sy tao amin'ny ankapobeny mba ahafahana mirosany ny fandidiana. Mbola eo an-dalana kosa ny fampirarana amin'ireo firenena hafa ny amin'ny fahafahana manafatra mpitsabo matianina anofana ireo mpitsabo sy mpandidy malagasy. Andro iray manan-tantara ho an'ny distrikan'ny Mananjary, nosy varika ary fanadina ny andro ho an'ny alarobia ho ny Filohan'ny Repoblika. Natsangana tamin'ny fomba ofisialy ny faritra Vatovavy izay rafetan'ireto distrika telo ireto. Rehefa noadinoina sy natao ankilabao nandritra ny 420 taona ny faritra tamin'ny fanafoanana ny prefektoran'ny Mananjary ho ny Filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina dia miverina indray izao ny maha-izy azy sy ny fanantenana fampandrosoana. Everiny Filohan'ny Repoblika fa hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra Vatovavy sy ny faritra Fitovinany ny fanasarana azy ireo satria tsy handeha lavitra intsony ny mponin'ireto distrikan'ny Vatovavy rehefa hanao taratasy. Tsy hizara roa intsony ihany koa ny famatsim-bola sy ny fitaovana entina hampandrosoana ny faritra fa samy ananany azy ny faritra tsirairay. Avy hatrany moa dia natolotra ny faritra Vatovavy androany alakamisy ny fitaovana sy fiarabe ahafahany manamboatra sy mikojakoja ireo lalana eo amin'ny distrika telo mandrafitra ny faritra. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny governoran'ny faritra, ny dokotera Resin'ny izay vao notendray ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny alarobia teo. Lalao telo, faharesena telo no azon'ny Madagasikara nandritra ny lalao fifanitsanana ho tompon-daka eran-tany ny baolina kitra 2020 sy 2020. Niondrika tamin'ny sarono oatra nanoloana ny Repoblika Demokratikan'i Kongo ny Malagasy nandritra ny lalao natao tamin'ny andro fahatelo natao tao Kinshasa, renivohitry Kongo. Baolina iray maty ny Shadraic Kolo teo amin'ny minitra fa 430 sy maty ny Dieu Merci Mbokani teo amin'ny minitra fa 770 tamin'ny alalan'ny penalty. Mijanona eo amin'ny laharana faha-efatra ao amin'ny vondrona G misy azy noho izany Madagasikara. Miakatra eo amin'ny laharana faharoa kosa i RDC, i Benin kosa eo amin'ny laharana voalohany ary Tanzania no fahatelo. Amin'ny alady izao ny andro faha-efatra izay iona ny Barea amin'ny Leopard RDC ihany eo Mamasina.